Misaotra anao mbola manaiky hatrany isafidy ny onjam-peo ny radio vaovao masoa ao anatin'ny maro ary manasanao ampifaliana sy ampitiavana ihany koa ao anatin'ny ty fandarana kristianina mifampandroso ity ny tenako ny miaramila fahamarinana Edouard Miaratsatovo moa izay tompony andraikitra ao anatin'ny fandaharana dia araka izany be dia be ny zavatra mampandroso afaka hifampizarana afaka hifampitantanana ao anatin'ity fandarana kristianina mifampandroso ity isorantsika amin'ny tompony amin'ireo vahiny maro izay efa nifandimby teto fa amin'tian'io ity dia manana vahiny hafa indray sika izay hizara zavatra mampandroso atsika rehetra ny atokantrano any dia tsy iza akory fa zareo avy eo amin'ny GPRVM dia anisan'izay araka amintsika eto moa zany misy telo mianaka mianadahy zany no ampafantatra anao inona moa zany GPRVM zany dia inona ilay zavatra hoe mampandroso izay hifampizarana ihany koa amin'ny tian'io ity ka iaraka amintsika eto Andriamatoa Ramzarasoa Dominika na Tonton Dom dia fantatsika moa zany ho an'ireo izay ao amin'ny resaka informatsika mpampianatra PAO ato amin'ny radio vaovao masoa rahateo ny tenany dia iaraka amintsika tokoa ao anatin'ilay groupe GPRVM Rasotina Nicole sy Tahiry Andriamanantena izy telo mianadahy zany vahiny fampisaran'izay zavatra mahasoa indray ao anatin'ity fandarana kristianina fampandroso ity voalohany aloha miaraba anareo tonga soa ao anatin'ity fandarana kristianina fampandroso ity. Miaraba ny Isoka Edouard tompony andraikitry ny fandarana sy miaraba ny mpiainon'ny radio vaovao mahasoa eran-tany tsy eto Madagasikara ihany fa maheno an'izao fandarana izao nyrehetrarehetra ao anatin'ny radio vaovao masoa dia miaraba anareo tompoko. Ombako manana izay fiarabanana ataon'ny Tonton Dom izay miaraba ny Isoka Edouard izay mpiandraikitra nyity fandarana kristianina fampandroso ity miaraba ihany koa atsika rehetra ny atokantrano izay miaino izao fandarana izao fiadanan'ny tompoko amintsika tsirairay avy. Iny ary araka izay efa fantatsika moa ny tanjon'ny fandaharana kristianina fampandroso dia ny hoe ampandroso tsika mpiaino radio vaovao masoa amin'ny lafiny maro samihafa dia eo zany mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa inona moa zany ilay zavatra mampandroso zarainy ilay GPR kanefa ny alohan'izay amalinan'izay fanontaniana izay aloha andao fantaritsika hoe inona ilay GPRVM. Ny GPRVM dia fikambanan'ny mpiara-miasa matianina atao amin'ny radio vaovao masoa natao indrindra hifampandrosoana groupe de personnel de RVM izay moa ilay GPRVM personnel hifampandroso zany izay ny tena tanjona ao anatin'izay fikambanan'izay. Misaotra ny Tonton Dom tsika ny amin'izay fanazavana mahafinaritra be izay fa tiako anampiana an'izay fanazavana izay fotsiny ity GPRVM ity dia niainga tao aorianan'ny confinement zany izay tao anatin'ireo fotoana iray moa mijanona ao atokantrano foana tsy tena hoe afaka nandeha indrindra fa tao anatin'ilay fotoana hoe tsy afahany tsy mbola misokatra ireny zany ny lalana dia tao anatin'izay nisy mpiara-miasa zany izay nieritreritra anao fanaingiona ny ao anatin'ny trano dia nijery tamin'ny alalan'ny internet sy tamin'ny alalan'ny tambazotra samihafa zany amin'ny hoe inona zany mety hoe sehatra manao resaka artikla fanaingiona trano ireny dia rehefa nijery ilay mpiara-miasa zany dia tsy nahita mihitsy hoe sehatra kristianina izay namolavola zavatra afaka atao fanaingiona trano ao anatin'ny tokantrano zany fa misy be dia be ilay resaka haingon-trano fa tsy tena hoe manao an'ilay resaka hoe tena fitoriana dia teo zany niainga ny hevitra tao anatina mpiara-miasa ny hoe andao isika amolavola ny zavatra mba ahafahana manao fanaingona ao anatin'ny tokantrano mba hisian'ny fitoriana satria izay mihitsy zany tena tanjona radio vaovao masoa tsy na hoe mitory ny filazantsara amin'ny fomba rehetra sy amin'ny fotoana rehetra dia niainga tao anatin'izay zany ilay GPRVM. Tiako hanampiana izay fanazavana izay fotsiny izay teny izay mba ampazavako koa antsika mpiaino hoe inona marina ity GPRVM ity dia izahay ao anatin'ny
ekipa matianina eto amin'ny radio vaovao masono mivondrona ao anatin'izy io dia mitrandraka ny talenta sy ny fameza-pasoavana izay nomeny tompo ny tsiraray avy ao anatin'ilay ekipa matianina zany hoe inona daholo le fameza-pasoavana satria misy talenta miafina any anatin'ny tsiraray avy any dia ny talenta miafina anatin'ny tsiraray avy iny no ezahana veloma ary anatanterahana ilay tenyny apôstôly paoly hoe ireto tanakireto no miasa mba ahazahoako izay ilaiko sy izay miaraka tamiko tamin'ny ten'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly mahafinaritra be moa le hoe rehefa tafaraka ny Nicolas sy ry Priscilla sy Paoly i Paoly efa mpandretra lay ry Priscilla ihany koa mpandretra lay tafaraka zareo dia niaraka ny vondrona nanao asa zareo tao anatin'ilay hoe talenta nananana iny lay fanjairana lay iny dia ohatr'izay koa zany ilay groupe GPR VM mba tsy hoe andeha irery satria rehefa mandeha irery mantsy ny anankiray dia hita ao anatin'izay hoe tsy mahavita zavatra kokoa le anankiray mandeha irery fa raha fanoana zany ilay ekipa dia afaka mahita famoronana kokoa anatin'izay ary asan'Andriamanitra rahateo ilay mamorona zay zany ohatrany hoe tiako anampiana kely ilay fanazavana mba hahafantarantsika hoe inona marina ilay GPRVM. Marina mihitsy zany Zoky Edouard satria raha ny fieverana dia support anankiray metina nitoriana ny filazantsara ity radio vaovao mahasoa ity kanefa rehefa nivondrona tato amin'ity GPRVM ity tsika dia azo velarina amin'izay talenta ananany tsirairay izany fitoriana ny filazantsara izany ka mitrandrahana tsy najanona fotsiny hoe ao anatin'ny radio ihany fa amin'izay support matetika moa zavatra ny eritreretintsika dia ny areny akanjo t-shirt sy polo anaovantsika ireny ange indray support de communication ihany koa rehefa masitsika tenin'Andriamanitra ireny akanjo anaovantsika ireny dia mampita sy manome hafatra ho an'ny tsirairay izay manodidina antsika toy izany ihany koa ny ao atokantrano tsirairay eo vao miditra ao atokantranonao zany ny vahiny eny fa na ianao ara izay verina miditra ao atokantrano dia mahita tenin'Andriamanitra nasorena avy any ivelany ihany ianao dia misy tenin'Andriamanitra mety manome hery sy manampy ianao amin'ny izay zavatra ratsitsaina avy any ivelany ao anatin'ny tokantranonao izay indrindra ny tena antony antsoina hoe support de communication anankiray ao anatin'ny tokantrano no niaingana tao anatin'izay fioboany izay. Eny ary dia inoko fa mahazava-be amintsika zany hoe ilay antony nananganana an'ilay GPRVM dia anamafisana sy anatevelana trano ilay fitohina ny filazantsara sy tanterahana eto amin'ny radio vaovao masoa sainy ao anatin'ity hoe filazantsara iainana indray ilay izy ary filazantsara hita maso sy filazantsara mipetraka satria ny radio maso dia ilay filazantsara ienoana dia ity indray zany ilay filazantsara hita maso sy filazantsara mipetraka iainana ao anatin'ny tokantrano. Izany hoe tena fijoroana vavolombelona mihitsy raha izay no anambarana azy maha kristianina anao dia feno tenin'Andriamanitra mazana moa amina resaka akanjo sisa ahitana ireny tenin'Andriamanitra ireny dia avy hatrany olona mijery dia tena kristianina ny olona iny satria dia misy tenin'Andriamanitra. Zavatra anankiray isaorana ny tompo ry izy telo mianaka mianadahy izao hoe be dia be ilay manao an'ilay resaka hoe t-shirt izay efa feno tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao isaorana ny tompo iny dia zavatra anankiray tsy ampy izany tao anatin'izay ilay hoe zavatra mipetraka ao anatin'ny tokantrano dia eo indrindratsika izany izao ny fanontaniana hoe raha izay ary ndresantsika hoe filazantsara vakiana filazantsara mipetraka filazantsara iainana ao anatin'ny tokantrano amin'ny alalan'inona. Ia, maro tokoa fa no artikla izay noezahana anaparitahana an'izy ao atokantranao ohatra ny rideau ny nappe de table ireo aloha izany no noezahana hotrandrahana izay hozaraina aminao mpiaino amin'ny rehetrarehetra mihitsy moa izany ahafahan'ny olona mba mitazana ary mahita izany hoe filazantsara velona ao anatin'ny tokantrano izany tsy voatery hiteny tsony ianao na tsy voatery hitory tsony ianao izay vao tafita ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny zavatra hita maso ao anatin'ny tokantrano ao dia efa mandeha ny filazantsara amin'ny tsirairay.
Marina mihitsy izany tahiry ary tena zava-dehibe ny hoe vao miditra ny tokantrano ilay olona dia mahita hoe tena velona ao anatin'ity tokantrano ity Jesosy Kristy. Dia nambarany tahiry teo moa izany amin'ny alalan'ny rideau dia amin'ny alalan'ny lampe de table no anehoana izay fitorinany filazantsara izay ka raha vao misakafo fotsiny ny olona dia mamety hoe oay toa misy ten'Andriamanitra mivelatra eto amin'lohan'ny latabatra eto izany fa tsy hoe tonga dia ilay sakafo be foana no hitany eo fa mahita ten'Andriamanitra izy miaraka amin'ny sary tsara tarehy ihany koa anatin'izay. Vao miditra indray izy mahita an'ilay rideau hafa kely mihitsy ilay rideau satria mbola tsisy mpanao izay zavatra izay anisany nahatonga ilay famolavolana. Fa ankoatran'io resaka rideau sy lampe de table io misy koa ny artikla hafa ilay resaka hoe haingon-trano feno ten'Andriamanitra izay afaka apetraka eny amin'ny rindrina. Mahakasika an'izay rideau sy lampe de table izay ohatra ny ahoana aloha ny endrik'ilay izy? Mety efa ho hitantsika any anatina tambajotra-tserasera any ny mety ho endriky ny rideau sy ny lampe de table. Aty am-piangana aloha dia tsy mbola nisy natao karazany maromaro fa ten'Andriamanitra anankiroa angambany aloha ny eo amin'ny rideau, ten'Andriamanitra anankiroa ihany koa. Fa ezahantsika ho ampitomboana ireny arakarak'ilay commande sy ny filatsika tsirairay dia ho ampitomboana arak'izay ihany koa ny vokatra izay hovokarina sy izay zavatra mety ho an'ny isam-pianakaviana. Mety mieritreritra ianao hoe afaka manao ten'Andriamanitra manokana ve ho anna espasy anankiray afaka ataon'ny groupe GPFM mihitsy ara espasy andeo décorena rideau na lampe de table misy ten'Andriamanitra afaka manao an'izany tsara tokoa izahay. Dia ilay karazana rideau izay atao anatin'io afaka mikomandy amin'izay ilainy koa ve ilay olona sa efa misy ataontsika hoe tonga dia zavatra efa mipetraka hoe ireo foana tsy maintsy atao? Efa misy aloha ny vokatra azo tonga dia raisina fa azo atao ihany koa ny manome proposition arakaraka ilay filan'ny tsirairay ao anatin'ilay izy. Kanefa ny ao anatin'izay proposition sy ohatrany hoe raisiko ohatra hoe tena personnalisé zany ilay izy dia mety tsy mitovy kosa aloha ngambany amin'ny vidiny izay efa zavatra efa vononao sy zavatra hoe personnalisé ho anna olona tokantrano tsirairay avy indray hafa indray izay. Fa efa nisy any moa izany ny fa vitanay ary vao vitanay ilay izy dia tonga dia nisy naka avy hatrany vao nijanona tetỳ amin'ny radio ilay rideau sy ilay lampe de table satria tsara aloha ilay izy tsy hoe manao dokam-barotra kory sanatria tsy izay loatra fa ny tanjona ao anatin'ity araka ilay tanjona ilay teny teo dia hoe fifampitantanana. Raha ny masokaraina ao anatin'ilay lampe de table sy ny sisa tena be dia be ny fandaniana ary indray ohatrany hoe mila raharaha ohatran'ireny zafy-lemena ihany kanefa ny hoe mahita n'ilay zavamisy iainana eo anivon'ny fiarahamonina hoe amin'izao fotoana izao izany tena mila mijoro vavolombelona isika ary tena tokony ezahana ampitomboana mihitsy ny resaka fitorinana filazantsara dia araka ny teny hoe filazantsara iainana. Dia misy an'ireo karazana artikla haingon-trano samihafa isorana koa ny namana mpiara-miasa ao anatin'izay tena tsara be koa ilay izy mandona mbola ho hitantsika ny amin'ny azagaga izany ianao raha mahita an'izay resaka hoe GPRVM izay mipiblie an'ilay karazana décoration sy ny sisa rehetrarehetra izay anisan'ireo artikla novokarina hoe misy an'ireny ho avoakanay amin'ny AFB tambajotra izany izay resaka artikla samihafa izay fa za manokana aloha ry havana vao mahita an'ireo dia tena babo avy hatrany tena tsara be ilay izy. Eo amin'ilay resaka lampe de table ihany koa ny refin'ilay izy manahoana ny habehan'ilay lampe de table anisan'ny zavatra ilain'ny olona koa moa tsy amin'izao fotoana izao resaka hoe serviette de table sy ny sisa ananantsika koa izay? Ya, tena misy norma moa izy io zany ny anankiray niraisitsika tamina norma atao anatina internet izay hoe norma international satria izay refina latabatra sy anna ampiasain'ny rehetrarehetra izay moa izany nataontsika hoe norma international fa sainga itsika eto Madagasikara ihany koa moa izany dia manana an'ilay latabatra sy seza enina matetika no anatin'ny latabatry ny mpianakavy efa misy refy
mifanaraka amin'izay dia toy izany ihany koa ny serviette de table. Dia ny rideau afaka misy norma ihany koa zany hoe norma internationale ho an'ny rideau, fa natao indrindra hifanaraka amin'izay tena zava-misy eto amintsika ny tena refy zay namoana alisika. Na izany na tsy izany rehefa manao commande tsika dia azo amboarina arakarak'izay commande dia avintsika ny refy izay ilaina ao anatin'ny izy, satria ny varavarakely sy ny varavaran'ny olona mety tsy hitovy dia azo amboarina partiran'izay zany ny refy. Araka izany rehetra izany moa zany dia ny ten'Andriamanitra koa efa miteny hoe soroateny amin'ny tolambaravarana, araka izay nambaran'ny Sokiadoara teo, vao miditra ny olona dia mahita avy hatrany ny tenin'Andriamanitra, mivoky ny tenin'Andriamanitra. Anisan'izay tanjona ihany koa izarana ny tenin'Andriamanitra. Anisan'ny tenin'Andriamanitra zao voaray ao anatin'izay rideau zay dia misy hoe ampoanao ny fahasoavako. Misy loko isan-karazany izy io ianao ihany koa afaka misafidy izay loko tianao ary endriny maro samihafa ihany koa no mivoaka ao anatin'izay. Dia ny tianao marihana ihany koa zany le rideau zany dia rideau mihaja fa tsy hoe le rideau ohatran'le fahitantsika andavanandro ireny. Zany hoe tena miavaka mihitsy no ezahana indrindra araka nambaran'ny Sokiadoara teo hoe mila raharaha ohatran'ireny zafilemena hoy izy le fomba filazana anazy teo tena hoe lafo ny masokarena fa ny tanjona dia hoe anaparitaka ny tenin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra mihitsy ary dia mba isika kristiana ihany koa dia misitraka izany fahatsarana izany miavaka hoe satria zanak'Andriamanitra ilay Andriamanitra tsara no ivavahantsika dia tsara ihany koa zany zavatra tokony avoakana kristiana fa tsy hoe rehefa kristiana dia zavatra izay mety titianao sy any fotsiny fa tena mila zavatra tsara tokoa aseho ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Zay ny rideau zay, fa raha iresaka fotsiny indraintsika ny mahakasika ny nappe de table dia tena kanto dia kanto. Kanto dia kanto no ezahana namoahana anazy ato, satria rehefa mipetraka eo manodidina ny latabatra ny mpianakavy dia mahita izao soratra izao hoe na mihinana na misotro ianareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany. Izay tenin'Andriamanitra izay no mipetraka eo amin'ny nappe de table miaraka amin'ny décoration misy voankazo sary ao anaty panier kely tena tsara, voankazo isan-karazany mahitantsika azy ao, ary tena maneho ny fahatsaran'Andriamanitra ihany koa ilay zavaboary izay noharian'Andriamanitra, izay haingon-databatra hitantsika izay. Ny ao anatin'le fahatsarana nresahan'izy mianadahy teo dia zao, raha matetika isika rehefa manao doka na publicité ho an'ny zavatry ny tany dia natao zavatra tena avo lenta be sy mahasarika maso, fa na mampalahelo tsy indraindray fa rehefa zavatry ny lanitra dia ohatran'ny natao zara fahavitsy zany, fa rehefa tafita fotsiny le tenin'Andriamanitra dia mikena. Fa amin'ity groupe GPRVM ity dia niezahana ho an'ny tena fahatsarana mihitsy ny kalitaon'ny zavatra ao atao mba hifanentana amin'izany hoe zavatry ny lanitra dia tokony farany izay tsara, mbola mihoatra noho ny zavatry ny tany ara ny kalitaony. Fa ao anatin'izay vokatra vokarina izay ihany koa, tsy hoe rideau sy nappe de table ihany fa misy ihany koa ny cadre izay ahitana endriny maro samihafa ary tenin'Andriamanitra no hitantsika ao, ary mandravaka azy dia zavatra voakaly amin'ny asa tanana, kanto dia kanto ihany koa, izany hoe tena nampiasaina mihitsy ilay talenta tao anaty izay nomen'Andriamanitra mba haneho ny fahatsarany ho amin'ny isa-tokantrano hanome voninahitra azy. Arak'izay nambarako teo moa zany hoe ny tanjony ao anatin'ity GPRVM ity na ny groupe personnel ny RVM zany dia hoe ny ametraka zavatra tsara hampandroso, izay mihitsy zany hoe kristiana fampandroso moa ny anaran'ity fandarantsika ity. Izay ny antony hoe nanasana sy nandraisana an'ireto namana mpiara-miasa reto ao anatin'ilay GPRVM
molavola sy mametraka lay hoe inona zavatra mampandroso antsika mpiaino anatin'ny tokantrano any a dia misy an'ireo karazana zavatra ireo zany eo zany lay rideau izay efa nazavaina tamintsika teo dia misy koa lay nappe de table dia misy ihany koa ilay haingon-trano samihafa izay vita sokitra tsara tarehy mahafinaritra be tsara tarehy ilay izy araka ny nambarako hoe efa mivoaka any amin'ny tambazotra FBA moa zany ireo karazana article ireo fa niazana mihitsy hoe ninina nazavaina tao anatin'ity fandarana ity mba tsy atompotranomenao mba tsy havarinanao mba tsy isin'ny fantany hoe fa inona marina ary ity zavatra ity dia reny zany lay zavatra mivoaka any amin'ny tambazotra izay nazavaina izay hoe misy andreo rideau reo misy andreny nappe de table reny misy andreny serviette de table reny misy andreo haingon-trano ireo izay novokarin'ny groupe matianina mpiara-miasa eto amin'ny radio Vomasoa mba ahafahana mampivelatra an'ilay fitoriana filazantsara dia apetrakantsika amin'ny tompo komunitarany amin'ny fotoana manaraka mety misy hevitra avy any aminao mihitsy le ohatra azao koa mba tena tianay mba izy dia araka nambarany tonton teo hoe azosika trandrahana somatsara mihitsy ny resaka hoe fanaovana décoration dia azosika trandrahana tsara zany fa afaka mametraka n'ilay ataontsika hoe idéanao ianao hoe ohatra ny ahoana ny eritreretinao anatin'ilay izy fa ho ataontsika hitoriana ny filazantsara ohatra mbatsarako tokoa mantsy zany le hoe vao manatrika mariazy anao tsy hoe ballon be sy ny sisa daholo fotsiny hitanao fa tonga dia feno verset feno zavatra misitona tonga dia ny olona vao miditra fotsiny tonga dia voatory an'ilay filazantsara ny zava-misy mantsy amin'izao fotoan'izao indraindray tsy manteratra le teny tsy hoe tsy mandaitra ahoana ny tiako tenenina dia izay no anisan'ny antony anankiray ny radio Vomasoa zany tena hoe hainao manjery mihitsy dia te hitrandraka n'izay resaka hoe hitory ny filazantsara mampivelatra ny filazantsara ina ny afatra sy ataontsika hoe fanamafisana an'izay rehetrarehetra zay izy mianadahavy ny afatra ao anatin'ilay izy dia maro ny sehatra azontsika tsirairay avy trandrahana anatin'izany antsoina hoe fitoriana ny filazantsara zany ny talentanananao io dia azonao ampivelarana anaovana an'izany asa fitoriana ny filazantsara ary ny support de communication mety mahazatra antsika hatramin'izay dia mety hoe ny pilipitra ny radio fa amin'izao fotoana izao izay rehetra azonao ampitaina an'izany fitoriana ny filazantsara zany dia azo anatanterana an'izany raisiko ohatra ho za hoe ny ao tokantranonao amin'ny alaran'io rideau nappe de table fa na ny kitapo entinao na ny akanjo entinao dia azonao anapariana an'izany asa fitoriana ny filazantsara izany indrindra moa fa ianao mihitsy no filazantsara mandehandeha izay andrasan'ny tompo amin'izay iraka mpanaoviny ianao amin'ny maha-kristiana antsika moa dia mivelona trantsika amina tenin'Andriamanitra izay nambara taminao teo dia hoe vao miditra ny trano ianao dia mahita tenin'Andriamanitra rehefa misakafo ianao dia mahita tenin'Andriamanitra zany hoe ny rehetra anao zany dia feno tenin'Andriamanitra avokoa ary ianao voky ny tenin'Andriamanitra ny olona izay mivahiny ao anatin'ny tokantranao ihany koa dia afaka misitraka ihany koa zany tenin'Andriamanitra izany nambara namana teo moa hoe tsy voatery hoe hiteny betsony ianao fa efa miteny ho azy ny soratra izay ambara ao anatin'ireny haingo rehetra ireny karaha te hanaingo sy karakara ny tokantrano any indrindra ho anao rem-pianakaviana dia ndao tena hoe ho fenonona izay tenin'Andriamanitra izay ny tokantranontsika ny vokatra izay nivokarina moa hatreto zany dia efa ny rideau ny nappe de table amin'ny endriny maro samihafa amin'ny lokony maro samihafa ihany koa eo ihany koa ny cadre izay misy ny tenin'Andriamanitra tsy hoe tenin'Andriamanitra tsotra fotsiny eo fa dia misy haingo mahafinaritra araka izay nambara teo ihany koa dia anentanana antsika rehetra zany efa azonao jifaina izay zavatra izay efa misy ny échantillon moa zany dia ianao zany manao commande fotsiny raha te hanana izay vokatra novokarin'ny GPRVM izay isaorantsika izy telo mianadamianaka niaraka tamintsika tao anatin'ity fandarana kristiana amin'ny fampandrosaty tamin'ity androany ity isaorantsika koa ny tompo isaorana nanao mpiaino nanaiky nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany zao foana ny tanjony kristiana amin'ny fampandroso mandroso ianao amin'ny lafiny ara-panahy mandroso ianao amin'ny lafiny zavatra samihafa dia misy andreo zany karazany zavatra ireo indray izay ataontsika hoe mbola tena vitsy ve
manao azy na hoe tsy mbola misimisy azy ary zay no nanentana ny tompo sy ny kasian'ny fanahy masina nay tao anatin'le GPRVM hoe ndao hitarina fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny endrika hita maso amin'ny fomba maro samihafa. Dia ny fomba anankiray moa zany izay azonao atao raha ohatra ka te fantatra sy ahazo an'ilay zavatra samihafa teo ianao dia miantso ny laharana. Ny mpiara-miasa rehetra azonao antsoina daholo amin'ny telefônina n'izy ireo tsirairay avy na koa ianao afaka mikomandy amin'ny alalan'ny FB izay fahitantsika anatin'ny reny compte ny ankizy tsirairay avy ihany koa azonao andefasana an'izany. Ny fanontaniana anankiray koa hoe afaka mety mandefa any amin'ny faritra sy any amin'ny hatrany ivelany. Eny tompoko ny vay mivaliny afaka mandefa soamantsara fa iny zany tsy maintsy hifanarana tsara ny frais de livraison sy ny sisa afaka manao livraison zany dia jerena tsara koa ny frais de livraison ao anatin'izay.